Miarahaba tompoko androany sika de ndohandray resadresaka ny mahakasika ny fisotrany propagande famelohan'izay dia azadino milaiky amin'ny vidéo tsika ary azadino ihany koa ny miabone amin'ny chaîne tsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny CCC ohatran'izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany araka ny hitantsika moa dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny omaly ny lanonam-panokafana ny propagande izay notarihiny ireo antoko TGV maro dia maro ny vahoaka izay nanaradia azy ireo rehefa avy tany amin'ny kianjany Barea izy ireo dia ni hazo ny kianjany Malakam fa nampametra-pantaninany maro dia ny hoe nahoana ny préfecture Antananarivo namoaka taratasy fandrarana ny famorim-bahoaka tao amin'ny kianjany Barea sy tany amin'ny kianjany Malakam rehefa ireo 11 candidat no nanao fangatahana fa rehefa antoko TGV izay tarihiny Andriamatoa Andry Rajoelina no nanao fampielezan-kevitra dia avy hatrany dia nahazo alalana mety ho inona re ny antony zay mety mitombona ihany ve ny antony mahatonga ireo collectif de candidats manao fangatahana etsy eroa amin'ny mety hisiny hosoka sy ny balance tsy mitovy izay eo amin'ny fitondrana teo aloha sy ireo candidat zay hirotsaka ho filoham-pirenena mety ho isy tokoa araveny halabato araka izany satria manko ireo collectif de candidats teny foana matetika ny hoe ovay le rafy ovay le mpitsara satria raha izao no mitohy dia tsy ho andeha amin'ny laony ny fifidianana io ary mafy ny halabato mety ho marina ve zavatra izay ary hita tazana ihany koa fa tena maro ireo artista kalaza izay manafana ny lanonana amin'izao fotoanany propagande izao izay miaraka amin'ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina mbola mahakasika an'izay propagande izay ihany ny resatsika dia niteraka resabe tato amin'ny Facebook ny fahitana ireo mpitondra taxi moto izay nanao fanambarana ny amin'ny tsy fahazahon'izy ireo mitambo-karamana rehefa notambazana 3 alina ariary izy ireo dia kinanjo nefa tsy zay ny vola azo rehefa vita ny asa misy aza tena tsy nahazo mitsy na ny ariary azy de izany no nahagaga sy nahatalanjona ny maro hoe ay ve de misy tena tambazana vola tokoa ireo izay manao propagande raha izao ara ny mitohy maro ny olo-pirenena izay tena manahy mafy dia mafy tokoa ny mety hisiny korontana rehefa vita ny fidianana satria hitan'izy ireo ary tsapan'izy ireo fa misy tokoa ny balance tsy mitovy izay misy amin'ireo candidat izay loham-pirenena sy ireo candidat izay efa teo amin'ny fitondrana raha ahina ary ny mety hisiny izay korontana izay aorian'ny fifidianana moa ve tena tsy azo atao mihitsy ny misoroka izay mba hialana amin'ny korontana lava izao satria manko ny zavatra hita sy tsapa hatramin'izay rehefa misy ny fikorotanana eto Madagasikara dia tsy ireo izay miliardera no lasibatra fa matetika ny vahoaka madinika izay mitrongo vohomana ihany no mihinany faty ajanoko hatreo aloha ny mahakasika an'iny resaka propagande iny fa samia misaintsaina dia samia ihany koa mandefa ny aviany ao anaty commentaire amin'ny mety ho fampandrosoana an'ity nosy malalantsika ity izay zay ara tompoko lasy tompoko vavy ny amin'ny akony propagande tamin'ity androandroany ity ka dia manasa anao hatrany hilaiky ny vidéo tsika ary manasa anao ihany koa hiabone amin'ny chaîne tsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay elefany amin'ny CCC eto Wata gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka de mirary soa ori mpitondra fanjakana asa mity gasikara tanindrazana malala ivavahagna ny tsy manaranare kolokolo ty gasikara-mbandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatangolo veny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanibany Zanakadaku zao zanakadaku zao fiera fa zanakadaku zao zanakadaku timi vakirano yeah zanakadaku zao zanakadaku zao fiera fa zanakadaku zao zanakadaku timi vakirano yeah